Nanoratra antsika amin'ny Papa François mandrisika antsika hiaro ny tany izay tranobe iombonana. Hoy izy, fanomezan'Andriamanitra ny tany feno fahatsarana sy fahafinaretana ary ny vokatra ao aminy dia ho an'ny rehetra tsy akanavaka. Ankehitriny anefa dia hitsaka tsarantsika ary tsy hananantsika antra ny tranobe iombonana. Ataontsika toy ny manana loharanon-karena tsy mety lany ny tany, mihoatra ny tokony ho anjarantsika no alaintsika, ary lasa manankana ny hiara-monina eto sy ny taranaka ny oriny tsy hanana na inona na inona izany. Mosombaintsika daholo ny ala-voajanahary teto an-tany, nolotoina ny rano, ny tany ary ny rivotra. Ireo biby sy zava-maniry dia mialany tamingana ao anatin'ny fotoana fohy. Ny tany izay fonenentsika dia lasa mitovy amin'ny fanariam-pako lehibe. Ny fampiasantsika solitany betsaka toy ny arina, ny solika sy ny entina fandrehitra dia mandray anjara lehibe amin'ny fiovan'ny toetrandro, isan'ireo olana goavana hatreny izao tontolo izao. Miatra amintsika rehetra ny fiovan'ny toetrandro, fa ireo antokony olona marefo no tena mijaly indrindra. Mandalo fahasahiranana tanteraka isika, na izany aza tsy mieritreritra ny hanova ny fomba fiainana ireo firenena mandroso. Misy elanelana mialehibe hatrany eo amin'ny mpanana sy ny mahantra, toy izany koa amin'ireo voagejan'ny fahantrana izay tsy manan-koanina na dia kely aza sy ireo mbola manohy mirobaroba sy mandanindany tsy amin'ny antony ka sady manimba no manaparitaka fako. Na izany aza mbola misy ny azo atao, mila miova isika, mila manomana ny hoavy mamiratra ary tsy manao ambanin-javatra ny olana ara tontolo iainana sy ny fijalian'ireo sahirana. Afaka miova isika, andao hanao dingana vaovao. Hitandrovana ny tranobe iombonana dia toy izao ny paikady ho raisina. Raha ina ny olombelona rehetra mba hamafa fahatsarana, fa tsy loto na fanimbana. Sona zavatra hafa manomboka izao ireo solika fandrehatra mandoto rehetra. Tokony tsy atao ampanankarena ireo loharanon-karena eto an-tany izay manamaivana tanteraka ny tontolo iainana sy ho avin'ireo taranaka ao aoriana. Araka izany, andao ampiarina ny fitiavantsika izao tontolo izao sy ireo taranaka. Andao hiara-hiaina am-pamendrehana, andao hifampihaino, andao karakaraina ny natiora ary andao hirotsaka bebe kokoa anaty fiaraha-monina sy ny politika. Andao atomboka ny fihetsika ekolojika, hiarovana ny tany sy hitsinjovana ireo olona mahantra. Andao andray andraikitra manoloana ny fampiasana akora plastika sy ny taratasy. Andao atsaratra ny fandandanina rano amin'ny tsy antony. Andao sarahina isaky ny karazany ny fako ary andao ampiasa fiaraha-monina. Ary ny maika indrindra dia ny manena ny fampiasana ny arena voajanahary sy ny fandaniana amin'ny tsy antony. Afaka miova isika ary afaka manomboka fiainana vaovao mikajy ny tontolo. Andao araka sy ny